5G Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Big Cristal, penina tena azo antoka. Lolotranao ny fampalalam-baovao. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax. Manoltrano ny vaovao. Maro ny olana ateraky ny tsy fahafehezana ny teny ary lasa sakana amin'ny fivelarana eto amin'ny firenena ny teny malagasy izay manana ny lanjany ka tsy tokony ho amaevanina na ampiasana amin'izay itiavana azy. Mila mamelona sy manome asina iteny io isika indrindra amin'izao iray volan'ny teny malagasy izao. Ny maraina teo tokony tamin'ny telo ora no fantatra fa nisy nandoro ka may ny biraon'ny SRNV na ny section de recensement des matériels de vote izay birao an'ny seni any amin'ny faritra tao Tsiromandidy. Ho an'ireo candidat tsy misy tokony hamerenana ny fifidianana na kely aza fa efa samy manana ny fitananana ny soratra feno ny candidat rehetra ary izay no tokony ho ampiasaina raha misy ilana azy. Maro ny endrika tsy fahatomombanana sy tsy fanarahan-dalàna tsikaritra ireo mpanara-maso ny fifidianana safidy nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka teo araka ny tatitra nataony androany. Nahitana fitombony ihany koa ny taham-pandraisana anjara tamin'ity fifidianana ity. Tsy mahavidy ny totaly ny fanafody voasoratra anatin'ny taratasy avy amin'ny dokotera intsony ny malagasy amin'izao fotoana izay takatra anatin'ny ordonnance sisa no jifaina ary angatahana ny équivalent na ny mitovitovy azy izay lafo vidy raha ny fanadihadiana tamin'ny toeram-pivarotam-panafody iray. Mitohy hatrany ny daroka bomba ao Rafa na eo aza ny antso nataon'ny filoha amerikanina ampitsarana ny ady. Nisy feuille de route natolotra ny Hamas ary noresin'ny palestinianina tsara io feuille de route io. Ary ao avy hatrany ary ny andinindinindreo. Miaraba tompoko lasy tompoko avy amin'ity voalohan'ny volana Jona taon'ny 2024 ity tonga soa indray taon'ivy ny fotoan'ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao kosa ko mpananjaranao tompoko lasy tompoko vavy ndraiky ny fampalalam-baovao atsika hatramin'ny farany. Ny matonda tsoratra avy hatrany no antsika isantarana izany fampalalam-baovao izany amin'izao alina izao maro ny olana ateraky ny tsy fahafahezana ny teny ary lasa sakana amin'ny fivelarana eto amin'ny firenena izany. Ny teny malagasy izay manana ny lanjany ka tsy tokony ho amevanina na ampiasaina amin'izay itiavana azy. Mila mamelona sy manome asina io teny io araka izany ny rehetra indrindra amin'izao iray vola ny teny malagasy izao. Ndeha raha tsika ny matonda tsoratra ka eto Andriaslavo. Natokana ho iray volan'ny teny malagasy ny volana Jona, iray volan'ny ankizy ihany koa ary volana fahatsiarovana ny niverenan'ny fahaleovatenina ny Madagasikara. Miavaka i Madagasikara raha ny teny no resahana satria manana teny iray mampitambatra ny malagasy rehetra. Raha mbola misy araka izany ny malagasy dia miaina ny teny malagasy satria ny malagasy ihany no mamelona azy. Endrika roa lehibe no hita eto amintsika raha io teny malagasy io no resahana. Andaniny, maro ny malagasy manafangaro ny teny malagasy amin'ny teny vahiny ka tandidomindoza ny teny malagasy. Ankilany, miezaka mitady sy mikaroka voambolana vaovao ireo mpikaroka sy manampahaizana eo anivon'ny akademia malagasy. Manoloan'ireo, toa adiny ny mamerina sy mamoa indray ireo teny sy voambolana fampiasan'ny tolo fahiny izay mifono fahendrena ka nampirindra sy nampilamina ny fiarahamonina. Amin'izao iray vola ny teny malagasy izao dia samy tokony andinika sy hay mandanjalanja ny teny fampiasany sy ny teny omeny ary ny teny tokony ho raisiny na tsy ny malagasy tsirairay avy tsy ankanavaka. Manandanja ny teny ary ny teny no mahafirenena ny firenena. Antony mahazava-dehibe ny fifehezana azy. Miteraka olana eo amin'ny fiarahamonina, any an-tsekoly, any amin'ny firenena iray manontolo, ny tsy fifehezana ny teny. Lasa sakana amin'ny fivelarana eo amin'ny firenena, ny tsy fahafantarana ny dikan'ny teny. Tsy afaka manome hevitra na mandray ny teny araka ny tokony ho izy fa mandiso ka mety hiteraka zavatra hafa. Raha mitoy ny fanamevanana sy ny fahaverezan'ny teny mitarika amin'ny fahaverezan'ny kolotsaina. Ezaka tokony atao araka izany ny mamerina ny asin'ny teny fahiny izay antoka ahafahana mamerina ny asin'ny malagasy sy ny asin'ny Madagasikara ihany koa. Mampihena ny lanjan'ny teny malagasy mantsy ny tsy fampiasana azy. Mampihena ny lanjan'ny teny malagasy
ny fanamaivanana ny hevitra fonosiny ohatra amin'izany ny fihavanana amin'izao fotoana iainantsika izao somary goragora sy ravarava ny fihavanan'ny samy malagasy hita io fihavanana io fa tsy miseho miariary intsony ary somary miaratsy mihitsy aza no ny antony maro samihafa isan'izany ny fitiavam-bola tanteraka sy ny fitiavam-bola tafahoatra ny fitiavatena sy ny fitiavam-pahefana manampitrotraka izany ny raharaha politika ka izay tsy iray lalana na tsy mitovy fomba fijery dia ahelika avokoa manandanja nefa io fihavanana io ka tokony averina indray izay lanjany izay isan'ny teny mandandanja ihany koa ohatra ny hoe velirano izay fianianana atao pahibe maso mba tsy hampisy ny itsoka amin'ny zavatra ny fanarahana amin'ny baiko ny ekena fa ho tanterahana tamin'ny vanim-potoana fampanjaka mahatapadoa ny fivadiam-belirano amin'izao fotoana nefa toa vitavita ho azy eny zany fivadiam-belirano izany toa amavanina ilay teny hoe velirano io ary amavanina miaraka amin'izany ihany koa ilay hoe fianianana sarobidy ny teny sy ny fitazonana ny teny nomena ary manana hery mampivoatra ny tontolo misy antsika ny teny ihany koa nefa no mety hamotika sy handrava io tontolo misy antsika io lafam-bavao ara-politika indray kosa no entsika anoizan'ny fampalalam-bavao dia ny tontolo ny akony fifitenana sobavamboaka faranteo iny tamin'ity herinandro ity anotsororo mandidy ny marina teo tokony tamin'ny telora no fantatra fa nisy nandoro indray kambay ny bureau ny SRMV izay bureau ny CNI any amin'ny distrika tahaka zava-misy tany tsiroano mandidy ity ho an'ireo candidat tsy misy tokony amerina ny fifitanana dia kely aza fa efa samy manana ny fitanana antsoratra avokoa ny candidat rehetra izay tokony ho ampiasaina izany raha toka misy ny ilana azy ankoatra ny tany Tsiombe nisy nandoro ihany koa androany marina ny bureau ny SRMV na ny section de recensement des matières de vote izay bureau ny CNI any amin'ny distrika ny tsiroano mandidy atreto tsy fantatra mazava ny antony fahamaizana sy izay mety navandoza na mafisy ny candidat ny faninana tamin'ny fifitanana sobavamboaka tany an-toerana fa tsy tokony olana ny fahamaizana io raha toka efa samy manana ny fitanana antsoratra na ny PV avokoa ny candidat rehetra izay ny faninana ary izay no tokony ampiasaina raha misy ny ilana azy efa tsy ny famerenana ny fifidianana no iazakazahana ny amin'ny maha-candidat dia manana ny PV ao anatin'ny 7,700 amin'ny 7,700 rehefa vitatramin'ny azy fa tsy afaka manaiky tsy manaiky satria ny fitsarana avyvalana tambolona tokony farana dia tsara loatra zao ary ilaina fotsiny ny tokony mitambarana ireo candidat maneho ny fahavonona ny mampitovy fa sanatria misy tsy fitovidy jery dia manana ny tahiry avokoa ireo candidat ny faninana andreo satria ny makany amin'ny atao fanjakana zany mba atao ny fitsarana sy misy RMV zany misy maina sy ny rehetrarehetra fo satria ny azy ny candidat dimy faninana teo dia mianana ihany koa ny PV ny totopia raha ohatra hoe ilaina ny fitambarana zany tena hoe zany jerena ino fikotateo rehefa imoa jerena jerena dia fafatra safidy vaoaka fanitena manameloka tanteraka zao fiatsika izao ihany koa ireo candidat sasany ary mitaky ny anokafana fanadidina lal ka eto nefany dia manameloko an'izao fandorana zao ary tsy mety zao satria mety misy manana tombontso manokana angambany amin'izy io mety misy hoe mijerytavy nefa raha izany tsy rariny ary tsy mety izao fandorana samy zao ka mingaviny vahoaka gataka mba tony aleo andeha valana fijanona efa mandeha izy io dia aleo andeha dia ny résultat eo résultatsika ankilany na mafisany ministre délégué ny gendarmerie Pyrénées fa tsy misy fiantraikany amin'ny voka-pifidanana ny fahamezana niseho taoriana ny fitsiriana izay natao ny constat hita hatreto dia tsy nisy fiantraikany tamin'ny voka-pifidianana izay fa vita traitement raha zay ngamba ny azo ilazana azy amin'ny teny vahiny fa eo amin'ny ampahany eo amin'ny folo isan-jato mahery kely eo ngamba raha tsy diso ako araky ny constat zay natao teo no ndrehatra le vokatra zay efa mariako fa efa tafafindra ary efa vita traitement na efa vita fikirakirana tanteraka zany ka dia nandray fanapahakevitra avy hatrany ny taty-toerana ny amindrana ny SRMV any amin'ny lapan'ny fitsarana
andrasana araka izany toy ny fanadiadiana makasika ireo raharaha famezany bureau ny SRMV ao Tsirolomandidy ity tsy ivana omaly ihany koa no nisy nandoro ny bureau ny SRMV tao amin'ny distrika ny Tsiombe barango mipetraka araka izany ny maton'ireo famezana ireo akon'izay fifidianana solombamoaka izay hatrany fa any Fenorivo Atsinanana renivohitra ny faritra Andalanjoro iny lehibe ny fokotany maro ao anatin'ireo commune mandrafitra ny distrika ny Fenorivo Atsinanana no terena androtsaka ny vato ny candidat-mpanjakana ao an-toerany mialohan'ny fotoana nadritra ny fifidianana solombamoaka ny alarobia lasa teo nanamafy ny candidat Andry Cristalcom fa tsy mitombona ny mahapodro ny candidat-mpanjakana io raha ny vokatra ao an-toerana no jerentsika mivoaka tsikelikely amin'izao fotoana ireo pirofo izay manambatra fa nisy ireo alabady goavana nataony candidat-mpanjakana nandritry ny fifidianana solombavambahoaka tao anatin'ny distrika ny Fenorivo Atsinanana namafisiny ireo candidat mpifaninana fa tsy marina ary tsy mitombona ny azony izy ireo podroa amin'ity fifidianana ity raha toka efa manana ny toerany candidat avy amin'ny Malotina Andry Cristalcom larina fa efatra nandritry ny fifidianana iny raha ity oronam-peo voalohany ity izao niaiky ny eloko avidany ilay lehibe ny fokontany teo anatria ny fangalaram-bato izay nataony mba hampandanina ny candidat-mpanjakana ao Fenorivo Atsinanana tsara be azafady saiky ipapega saiky tady any vice président fokontany Pasimatera ia zay atao boko zegny misy feo mandeha be zegny atao mahakasika anazy any de saiky mbo hagnontany zegny hoe marigny ve anananano raha zegny ka magnanakory ia de candidat zovy zegny le nalatsaka anay any Angelika tokony ho firy zegny le isan'ny vato mety nalatsaka anaka carnet araiky ia firy mo isan'ny carnet araiky 50 iya mankasitraka fô izeny zegny tegna resa be izandary mare mo fitongagny sa tsambola tsambola iya tsara boko zegny raha karantovany ale tsy mifagnasiny misy ahezagna le tokony atao fô mahakasiny fiarovagna anah koa boko zegny le raha ia makasitraka ankoatra io maro ihany koa ireo olona tsy nanana kara-panondro no nahazo ny fito amin'ireo toerana maro samihafa mba hampandanina ny candidat-mpanjakana ao an-toerana araka ny rakim-peo tamin'ireo délégué de vote dia ny zavatra tena ianariny koa zegny miresaka amin'ny mpianatra satria ao marobe zegny zaza tsisy kara-panondro nandeha nifidy tsy naharaka le toromarika zay zegny nangataka demande tamin'ny présidentielle hoe magnino misy raha tsy mandeha amin'ny laony dia tamin'ny farany koa zay nangataka hoe zay angataka PV hoe angataka vérification d'état civil na ny mpianatra rehetra nifidy raha mandeha amin'ny laony izy dia tsisy problème sao dia misy le tsy mandeha amin'ny laony sao dia misy zaza hoe nampidirina agnatin'ny lisy mpifidianana zaza tsy ampitongo fa zareo tsy avy zay agnano PV amin'ny farany dia volanin-jareo hoe tsisy tranga dia amin'ny resaka ben'ny tanàna koa zegny raha tokony hoe zareo tsy tokony misy problème hoe avy amin'ny hoe na ino olona angato toko satria zareo mbola amin'ny plasy mbola olo miasa fô zareo ndraiky lasa hoe mitabataba nareo ndraiky lasa magnakorontana aketo nareo bureau de vote ny Cristalcom sy ny tariny tsy tokony hoe lasa hoe karaha sy nisy tranga saiky hoe lasa saiky hoe tsy fifampikasoagna zegny le tamin'ny farany karakaran'zegny zegny le agnanaovany tatitra eto raha ny fantatra ny candidat ladrana fa efatra Andry Cristalcom no tokony hitarika ho Fenorivo Atsinanana amin'ity fifidianana solombavambahoaka ity ary tsy misy tokony azony ireo candidat-mpanjakana toerana roa na ny podro raha ny fanazavana trany fa nosika sy ny alabato no nanjaka tany toerana rehefa avy Fenorivo Atsinanana antsika dia hidina kely ao andrenivohitra Betsimisaraka ao Tomasina ao nampiakapeo ny solotenany candidat solombavambahoaka avy amin'ny vovonana firaisankina ny malagasy ao Tomasina voalohany malohany ireo fihetsika mampiahiahy miendrika fandikan-dalàna nataon'ireo lehibe ny fokotany sy ny fomba fikarakarana ny voka-pifidianana nandritra iny fifidianana solombavambahoaka ny alarobia lasa teo iny Erinora Zafimanana Kolda BFM Tomasina mitorantsika ny antsipriana zay ankoatra ny olana maro samihafa teo anivon'ny bureau fandatsam-bato
mbola olana ny tsy fahafahana manara-maso ny fikirakirana ny fizotra ny fironam-boka hatravonjomaika ho an'ireo solotena n'ireo kandida nyrotsaka ho solombavam-bahoaka teto Toamasina voalohany raha ny fitarenana avy amin'ny solotena ny kandida avy amin'ny firaisan-kina ny malagasy androany. Amin'ny mahasolotena ny kandidana eo anivon'ny CENI dia tena mahatsapy zay fa misy olana lehibe eo amin'ny fahazahoanay ny vokatra vonjomaika satria zahay dia tsy afaka manaraka ny vokatra vonjomaika eo amin'ny ordinateur ary tsy mahafantatra ihany koa zay ao anatin'ireo dossier zay hoentin'ireo délégué de vote avy any amin'ny bureau de vote. Raha araky ny fahafantarako azy dia tokony hoe ho proclamena aminay solotenan'ny candidat sy ny mpanara-maso ny fifidianana ny vokatra vonjomaika zay tonga ary miaraka mandray amin'ireo mpikirakirany teknôlôjia zahay. Nefa gaga za amin'ity taona ity fa ohatrany tsy misy an'izay zavatra zay miseho teo amin'ny vokatra zay tonga. Tena tsy afa-po tokoa izay ka noho izany dia tena tsy anaiky hatramin'ny farany izay ary hametraka fitoriana amin'izay fisehon-javatra ohatran'izay. Teo amin'ny mahasolotenan'ny candidat ny tenako dia mba niodikodina ihany zay nitety an'ireo bureau de vote teto Toamasina voalohany ary tena mahatsapa fa betsaka ireo tsy manara-dalàna. Ohatra fotsiny hoe misy président fokontany miditra ao anatin'ny bureau de vote maka olona avy any ambavahady dia hoentina miditra ao anatin'ny bureau de vote an-Datsabato. Amiko zany angambany tena tsy araky ny lalàna iny mihitsy. Isan'ny nahatsikaritra ireo fihetsika mampiahiahy izay tsy tokony atao kanefa nineny ireo lehibena fokontany natao ireo mpanara-maso avy amin'ny candidat ny firaisan-kina ny malagasy. Le problème aloha nisy ihany indrindra ny chef fokontany izay napetraka ny tendren'ireo tsy mipetraka amin'ny maha mpanara-maso ny fifidianana azy fa mitogno olo avy ivelan'ny sekoly miditra an-dakoro andeha hifidy ary faharoa magnaraka izany ny farany tamin'ny fagnisam-bato rehefa atody ny fagnisana vato ny tomobily mitondra le vato avy amin'ny centre de vote CG Mangarano andeha hoany amin'ny oveka amin'ny la mairie misy candidat tompoko solontenan'ny candidat tsy ekehin-jare mihitsy nomba ny tomobily io. Donc zegny misy zavatra tsy milaminy. Ny président fokontany zany dia tsy mipetraka amin'ny maha président fokontany ananjy nandritra n'io fifidianana io satria mbola mitona olona andeha hifidy. Zany hoe tsy agnaty lalàna zegny amin'ny andron'ny élection mbola manao propagande ary mivezivezy magnerana le centre de vote amin'ny fisaritana olo andeha hifidy. Dia misy ny olo koa tsy manana karapanondro nefa ka ikeny sasany mandeha mifidy. Dia faharoa magnaraka an'izany koa misy zegny ny olo zay mamoaka ny bulletin avy agnaty posiny ary misy ny signature ary misy ny olo nahita an'izay zavatra zay. Dia raha tsy laza koa hoe misy ny rombaka andeha hameno PV letra nandraindregny zany tompoko dia tsy fanjaran-dalàna zany satria efa vita ny fagnisam-bato zay efa mahazo miroso amin'ilay famenoagna ny PV. Dia magnaraka an'izany teo amin'ny famodignany fifidiana nisy zegny vato zay nitsoaka an-dalambe raha nanaraka ny vato andeha amin'ny Novek any amin'ny la mairie zay tamin'ny parcelle 1147 tamin'ny EPP Tsir sy EPP Espérance nisy vato araiky bureau de vote 12 no tsy niaraka tonga tamin'ny vato rehetra tamin'ny faritra io zay narahanay maso jusque tonga tagny tamin'ny la mairie takagny ka efa nisy antsasadera natongavan'ireo vato zay ndesin'ny polisy zay vao tonga io vato tamin'ny bureau de vote 12 io ka magnoloagnan'izany mampiahiahanay zegny ny voka-pifidianana tao agnatin'ny 1147. Nilaza ampiakatra ny raharaha ho eo amin'ny ambaratonga mpahefana mahefa ny candidat solombavam-bahoaka avy amin'ny firaisan-kina ny malagasy manoloana ireo trangana tsy fanarahan-dalàna ireo. Hoana majanga vetivety isika mampiahiahy ny fomba fiasan'ny CENI sy ny SRMV ao anatin'ny distrikny Mahajanga faharoa raha nambarany suppléant ny candidat Orlando. Mbola mitoy ny fikasana nodikodina ny safidim-bahoaka ho izy ireo ka hanaovana izy ireo fitarenany ireto farany izay ametraka fitoriana. Dia rahantsika ny fanampam-panazavana. Tamin'ny maraina dia nisy PV amin'ny bureau de vote numéro 2 tao Ambalabe fanahinina nasiana rature le izy
rehefa nanao confrontation tamin'ny PV taty an-tananay zay de voamarina fa nenay tsisy ratira de lasa maty le vato azonay nefany nanatombo zany ny candidat Orlando tamin'ny sambato azo tao Ambalabe. Ny après-midi indray ho an'ny ka ny bureau de vote tany Ambondrobe commune rurale Marerano de mahita fanamarihana zareo amin'ny SRMV fa tsy plié le bulletin unique nangalana huissier moa samy naka huissier nandany sinekirany somary ny fandrizariza nandritra ny fotoana maharitra reo nefa izahay mahita fa tsy olana avy aminay zany fa organisation avy amin'zareo satria voamarina ary anananay feo fa nisy tompon'andraikitra iraka avy amin'ny candidat Leora Salama azonay feo zany ary efa nibitsibitsika tamin'ireo membre amin'ny bureau de vote tany Ambondrobe hoe hovonona io bureau de vote satria somary nisy elanielana be ny voka-pifidianana tao teo anatrehany candidat numéro 1 sy numéro 2 eto koa za de mampatsiahy fa efa misy ihany koa ny fikonfononana zavatra maromaro any ambadimbadika any eninay chef Cisco indrindrandrindra ary ananay proof be dehibe ihany koa zany manentana mpampianatra mba hanangona sonia marobe sy anao fangalana feo fa nahazo vola tamin'ny président Orlando ony mba hifidy azy zany tompoko de lavinay marindrano izay de efa mampitandrina fa hitory zahay manomboka hatreto amomba ny fanindrikendrehana mahazo anay ao anatiny tao anatiny ny fifidianana solombavam-bahoaka iny ny angavinay anareo mahay zare manaiky resy efa nanao zay fomba rehetra andresenanay nareo nangala bato nareo tany an-dranoboka fantapoko fatapireneny zany nanao mikimaky rehetrarehetra fa efa zay no fantatra ny vahoaka fitsarahan'ny vahoaka io de mahaiza mipetraka amin'izay fa izahay de ezaka hatramin'ny farany hiaro ny vokatra hiaro ny résultat zay hitanay tao anatin'ny bureau de vote 500 reo. Raha ny tatra nataony safidy tamin'ity androany ity ny safidy zay isan'ireo mpanaramaso ny fifidianana maro nireo endrika tsy fahatombanana sy ny fandikan-dalàna nandritra iny fifidianana Solombavam-bahoaka ny alarobia lasa teo iny nahitana fitombona kosa ankilan'ny tampandraisana anjara ny vahoaka tamin'ity fifidianana Solombavam-bahoaka indray mitoraka ity. Androany nanatanteraka tatitra mahakasika ny fandravonana amin'ny ankapobeny ny fanarahamaso ny fifidianana Solombavam-bahoaka ny mpanarahamaso fifidianana sy ny firaisamon'ny pirenena safidy araka ny tatitra mbola mitoetra hatrany ny tsy fahatombanana sy ny tsy firindrana ary ny fahampangany eo amin'ny lafin'ny lalàna sy ny tontolony. Anisan'izany ny tsy fampiarana ny fepetra momba ny mangarahara amin'ny fampiasam-bola mandritra ny fampielezan-kevitra ny tsy fisiny ny andinin-dalàna amin'ny fe ny fampielezan-kevitra mialohany ny fifidianana. Miisa 400 ihany koa ny tatitra fanairana azo ny safidy nanomboka tamin'ny fampielezan-kevitra hatramin'ny omaly. Tamin'ny andro mpifidianana no nazahoanay maro indrindra zany nisy 230 azafady ny tranga fanairana azonay zany ny andro mpifidianana manerana ny faritra rehetrarehetra zany io nazahoana fanairana io lay hoe signalement ny tamin'ny fampielezan-kevitra indray de 7:50 no signalement voaray ny voakasika tamin'izay de le hoe fampiasana ny fitaovam-panjakana ny olo-panjakana reny zany ny tena notanteran'ireo mpanaramaso ny safidy. Ny andro fanginana indray de le hoe ny fisian'ireo hoe mbola misy manao fampielezan-kevitra tamin'ny alalan'ny SMS na famorina olona. Ny tena tranga matetika ny tranga zany de teo amin'ilay hoe tsy fahafehezan'ireo mpikambana amin'ny biro-pifidianana ny andinindininy makasika ny asany sahala amin'ny hoe ny fandrafetana PV azafady ny resaka tsy fisiny jiro nandritra n'ilay fotoana fanisam-bato teo ihany koa nandritra ny fisokafam-biro fandatsam-bato. Misy ihany koa ny afaka dika sady koa hoe tranga tonga any amin'ilay ataontsika hoe fraude électorale satria misy mpifidy tsy manana karatra nefa navelan'ireo mpikambana datsabatsany datsabaty ihany. Nanamafy araka izany ny safidy fa maro ny fanetsehana sy ny fampandraisana anjara ireo mpiasa-panjakana toy ny préfet, lehibe ny distrika, sefy fokotany sy ireo mpiasa-panjakana toy ny amin'ny fampianarana sy ny fahasalamana nandritra ny fampielezan-kevitra ireo kandidat-panjakana. Manoloan'izany de miantso ny ACC izy ireo no ny tranga tahaka izany izay manamafy ny tsy fanaran-dalàna sy ny fisiny ny tsy maty manota eo anivon'ny fitantanan-draram-panjakana. Raha io tatitra navoaka ny safidy io miampy ireo fitakiana fanafoanana ny vaton'ireo kandidat
ny siny ireny fitanylanako ireny ary indrindra ny fitsidian'ny lehibe farantampony azy ireo tany amin'ny faritra misy azy ireo avy tsy efa tonga amin'ilay fanafoanana ny vaton'ireo iry maramarobe ve izany andrasana ny mety fiovana sy ny fanapahan-kevitry ny ACC andrasana ihany koa raha tena manao ny asany araka ny tokony ho izy tsy mitanila io rafim-pitsarana ambony io Verina vetivety any Mahajanga isika ny marina teo no nivoaka ny voka-pifidianana Vonjamaika ho an'ny distrikany Mahajanga voalohany. Araka izany dia mitarika amin'ny Isambato 420 isanjato ny candidat Afakandro Christian izay natolotry ny vovonana firaisan-kina ka nanolotra fisaorana ho an'ny voaka ny Mahajanga izy ireo tamin'ity androany ity. Nitondra teny fisaorana ho an'ireo olom-pirenena eto Mahajanga nanatanteraka ny adidiny tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka teo ny vovonana firaisan-kina eto Mahajanga. Ny voalohany volana Jona ihany koa no nivoaka ny vokatra Vonjamaika ho an'ny distrikany Mahajanga voalohany ary mitarika amin'ny isanjato 420 ny kandidat natolotry ny vovonana firaisan-kina Andriamatoa Afakandro Christian izay nahazo vato 570 sy rayal tamin'ireo biro fandatsaham-bato miisa 120 manerana ny fokotany 420 atao anatin'ny distrikany Mahajanga voalohany. Misaotra ny vahoakan'ny Mahajanga na vita sy na tontosa na tanteraka ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo dia eto izahay ato anatin'ny vovonana firaisan-kina mamerina an'izay fisaorana lehibe izay sy fiakasitrahana ary manentana trany ny siany firaisan-kina ny fihavanana ny fankatiavana amin'ny samy malagasy eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga. Nivoaka ihany koa ny valin'ny fifidianana Vonjamaika eto amin'ny senia tampon-tanànan'ny Mahajanga izay hitantsika fa nitarika ny vovonana firaisan-kina amin'isa lavitra dia lavitra ka entanana ihany koa isika zany ho tony mandra-pivaliny izay fifidianana amin'ny valiny ofisialy izay avoaka ny ACC. Antoko miisa 5 no mandrafitra ny vovonana firaisan-kina izay naneho ny firaisan-kina n'izy ireo ihany koa tamin'iny fifidianana iny. Raha mandray fitenenana ny tena koa dia amin'ny anarany vovonana ny firaisan-kina dia ao ny tsara tahafina, ny APM, ny prositeny, ny antokotiko Madagasikara ary ny HVM. Raha tsika malaly eto Mahajanga fa nisy zavatra nitranga maro samihafa. Eto izay dia mampahery ny candidat avy eo amin'ny vondrona firaisan-kina satria tsy mora ny zavatra natrehana. Koa amin'ny anarany vondrona firaisan-kina dia mampahery izay an'ireo candidat ireo mba ho tratra ny tanjona kendrena ary ny fifalianay dia ny ombonanay ao anatin'izany vovonana firaisan-kina izany. Ny faharoa izay tsy latsa-dandan'izay teo amin'ny fisaorana izany, teo amin'ny resaka fifankatiavana dia eto ampamaranana izay dia manantena ny fahenireny vahoakan'ny Mahajanga eo mpiandrasana ny valim-pifidianana izay ho avy tsy ho ela. Izay no andrasantsika rehetra ary mino izahay ary manantena izahay fa tsy maintsy hivoaka io ary ny tanjonanay dia andeha ampamarinana ny zavatra rehetra ary izay indrindra no anentananay ny vahoaka mba hiandry an'izany valim-pifidianana izany ao anatin'ny fahendrena tanteraka. Ny maraina teo no nanaovana ity fanambarana ity teto Mahajanga. Tsy andefitra manoloana ny fanakorontanana sy ny fiantsiana isan-tokony ary ny fanaparitahana vaovao tsy marina momba ny fifidianana solombavam-bahoaka ny aonivon'ny Emonat araka ny fanambarana izay nataon'izy ireo tamin'ity androany ity. Andrefa hipetra initra araka izany izy ireo manoloana ny raharaha mafampana eto amin'ny tany sy ny firenena. Eo anatrehany toedra raha ara-politika izay mafampana amin'izao fotoana izao indrindra fa ny fisian'ny fahaizan'ny bureau ny SRMV na ny section de recensement des matériels de vote izay bureau aniseny any amin'ny faritra nanao fanambarana teo anivon'ny Emonat izay vondrona ny miaramila, gendarme ary ny polisy pirenena tamin'ity androany ity. Tsy andefitra roa endritra izy ireo manoloana ny fandikan-dalàna sy ny endrika fanakorontanana etsy zero. Tsy andeferana ny fanakorontanana sy ny fiantsiana isan-karazana ary ny fanaparitahana vaovao tsy marina mikasika ny voka-pifidianana izay ho solombavam-bahoaka. Koa andraindraikitra izahay manoloana ny fandikan-dalàna manohitohina ny filaminam-bahoaka sy ny zotra-pifidianana manerana
ny nosy ampatsivona ny rehetra fa ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ihany no manana fahefana amoaka ny voka-pifidianana amin'ny fomba ofisialy. Eo ampiandrasana ny valim-pifidianana isika ankehitriny dia aoka ny rehetra ho tony ary anaja ny lalàna manakery tsy ho voarebireby nyreo fiantsina sy fandrangitana maro samihafa eo anivony tamajotra serasera sy ny fiarahamonina. Omena baiko ny mpitandro filaminana rehetra manerana ny nosy haneo ny fahaiza-manao matianina amin'ny fampiarana ny lalàna manakery ary indrindra haneo an-trano ny fiara-misala eo ambanatanterahana ny adidy amanandraikitra izay sahaniny. Ratsahivana ny zava-misy tany tsy ombesy tsy roromandidy ary taombily be izay nitrangana savorovoro ka niteraka fandorona ny SRMV tamin'ireo toerana ireo no nahatonga ny teo anivon'ny Emonat nandray izao fipetra enitra izao raha ny fanazavana trano. Izay ny tapany voalohany teto anivon'ny fotoana ny fampalalamba vao tompoko lasy tompoko vavy isy veto aloha isika atao anatin'ireto dokavarotro terefa viondray ary. Giga stylé. Avec maintenant plus de data, profite de nettement 25 000 et c'est 4,5 gigaoctets d'internet. Et c'est toujours à 25 000 arrière. Tape vite le dièse 322 étoile 8 dièse. Tiki tiki vo mandenga masuanuti. Pour la prochaine fois, Big Crystal, le stylo toujours fiable. Tavery tony vini tony fampalalamba vao ny tapany faharoa sika tompoko lasy tompoko vavy de mbola anengaranao an-trano naraka izany hatramin'ny farany tompoko lasy tompoko vavy. Lafiny sosialy indray kosa tsy mahavidy ny totaly be ny fanafody voasoratra ao anatin'ny taratasy avy amin'ny dokotera intsony ny malagasy amin'izao fotoana izao izay takatra ao anatin'ny ordonnance 6 no jifaina ary angatana ny équivalent-ny na ny mitovitovy azy izay lafo vidy raha ny fanadadiana natao tamin'ireo toeram-pivarotam-panafody iray. Ny fanjifana fanafody mefa nipaka tanteraka amin'ny voasoratra anatin'ny taratasin'ny dokotera izay tsy ahafahana mitsabo sy ny mararaka ny tokony ho izy raha ny nambaran'ireo mpitsabo nanaovana fanadadiana. Vitsy amin'ny malagasy ny mahavidy manontolo ny fanafody voasoratra anatin'ny ordonnance avy amin'ny dokotera. Na io aza ny fomba fiteny izay marary andrianina ho ny tolo malagasy. Tsy ahafahana manjifa ny fanafody itsabo-tena intsony ny fahasahiranana mianjady ny isan-tokantrano. Hatramin'ny fanjifana ny fanafody izay miantoka ny fahasalamana, izay kely ananana no ahiratra oro manana tsy salama. Zanako ny tsy salama. Mbola tsy complet aloha ka, mbola tsy complet zany mbola miandry aloha zany mba lafo be ilay izy dia mbola miandry kely zany izay. Mety hoe tsy maintsy hovidiana ara-pitsy zany ity farafahatarana satria mbola tsy ampy zany vola am-pelantanana. Tsy maintsy hoe miandry tsisy ara vola tsy maintsy hoe miandry kely aloha. Satria ianao mamely tena ohatr' izany tsy mba manana hoe orinasa na ohatr' izany fa no anna isanandro tadiavina androany ohatr'izay ilay izy. Ho an'ireo toeram-panafody tsy afaka manery mpanjifa izy ireo manoloana izay. Torohevitra no azo atao na manome ny fanafody mitovitovy amin'ny voasoratra anatin'ny taratasy avy amin'ny dokotera izay mety amin'ny vidiny mirary kokoa. Ataontsika hoe misy ordonnance anankiray misy fanafody anaky ataontsika hoe fanafody anaky 10 ohatra dia misy ny lafo be dia misy ny mora
dia le fanafody mora no entiny na dia hoe tena hoe tsy ilainy ary dia le mora ihany ny azony. Iny arakaraka satria zahay mivarotra eto dia manome conseil an'ilay olona, manome ny équivalent an'ilay fanafody ohatra hoe lafo be ny fanafody eo anatin'ny ordonnance ohatra dia manome équivalent zay hoe ity moramora dia ity ny azo volanao dia iny no omena anazy. Na eo aza ny fanomezana safidy mpanjifa vitsy ny mahatakatra ny fanafody rehetra ho ireo farmasianina. Ao ihany koa ireo manome fotoana saingy tsy miverina intsony. Ny tsy fanarahana araka ny tokony ho izy ny fanafody avy amin'ny dokotera izay misy fiantraikany amin'ny fitsaboana ny marary ho mpitsabo nanaovana fanadiadiana. Tonga izy dia lasa tsy sitrana raha hoe fanafody anankiroa mifanipaka be mety mafy ary le aretina, mety ho tonga hatramin'ny fahafatesana le izy. Misy koa ohatra hoe manao réaction allergique hoe tsy zakan'ilay fanafody anankiray ohatra, misy fanafody iray no soratan'ny dokotera tonga any nefa n'ilay fanafody zakany na amin'ny pharmacie anazy dia izay mety teraka zava-doza amin'ilay marary. Miantoka ny firindran'ny fitsaboana ny marary mifanarahana araka ny tokony ho izy ny fanafody avy amin'ny dokotera. Antonona namafisany ity mpitsabo ity ny mazava-dehibe ny fanjifana fanafody eny anivon'ny farmasia izay ahitana docteur en pharmacie azo antonona sy antaniana amin'ny fotoana ilaina azy. Miditra amin'ny volana Jona fankalazana ny fetin'ny ankizy eo ihany koa ny manasady amin'ny fetin'ny fankalazana ny 24 Jona ny iverenana fahaleovantena fa ankoatra izay dia iray volana ny teny malagasy. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity ny fankalazana ny iray volana ny teny malagasy manerana ny nosy. Isika mako toy ny kabary sy ny ragasy raha ho an'ny teto anivon'ny fohibeny ny fimpima na ny fikambana ny pikabary malagasy no nentina nanokavana izany iray volana ny teny malagasy izany. Daniela Minorso. Kanefa razoky tsarovy fantaro fa tsy misy totosa ny asanao maro raha toka tsy abika eo ampanaovana azy tsy laingako zany na hoe vazivazy. Ankoatra ny teny amin'ny mateny azy, isany mamelona sy manandratra ny kolontsaina sy ny teny malagasy, indrindra ireo teny tranainy ihany koa ny kabary. Ny kabary izay nanana ny lanjany teo anivon'ny fiarahamonina malagasy. Ny kabary no sopotra hitahirizana sy hanovozana ny fahendrena malagasy, ireo teny malagasy tranainy koa dia hita ao anatin'ny kabary. Ka raha ny teny malagasy ny resahana, raha mianatra kabary ianao dia ahaizanao mihitsy koa ny teny malagasy ny kabary. Tsy vitan'ny teny malagasy ihany fa le hoentina mihitsy amin'ny sehatra rehetra misy ny fandresen-dahatra, ny fampitana hafatra, ahaizana mandray andraikitra ho andreo manana andraikitra ka mbola tsy mahay kabary dia hafa mihitsy le hoe teny malagasy ranoray noho le hoe teny malagasy ny fangaro teny vahiny satria malagasy ny ampitany hafatra. Ankoatra ny kabary, isany manamarika sy ny manome lanja ny teny malagasy ihany koa ny hiragasy. Ka io vita zafa tsy maintsy mandeha katsy. Lohahevitra mandritra ity iray volana ny teny malagasy ity ny hoe ny teny malagasy sopapaindrina. Akon'izay iray volana teny malagasy fa any Mahajanga indray kosa hoentina anandratra hatrany ny teny malagasy amin'ny alalan'ny fampizarana sy ny fampianarana ny teny malagasy no ibantoerana. Mandritra ny volana Jona ity anamarina ny iray volana teny malagasy ho an'ny faritra Boeneo. Anja Robert, Koulta VFM, Mahajanga. Teny malagasy mahomby mahalaza raha. Io no lohahevitra hoentina anamariana ny iray volana ny teny malagasy mandritra ity volana Jona ity hoentina anomezana sehatra ny teny malagasy indrindra ho an'ireo ankizy sy ireo mpianatra. Itazomantsika sy anandratratsika izay teny malagasy izay satria izay foana no andrandrayntsika hatrany marina hoe tokony hianatra ny teny hafa isika fa ny isika ihany koa dia tokony ho tazomina hatrany izany hoe teny malagasy anisany mampiavaka antsika izany ho antsika eto Madagasikara moa zany dia manana tombony betsaka isika satria na samy manana ny fiteny paritra fa isika dia mbola mifankahazo resaka amin'ny alalany teny malagasy. Ankizy no omena sehatra bebe koa satria ny volana Jona dia volana natokana ho an'ny ankizy mazava ho azy fa dia omendanja zany omena sehatra ny ankizy mandritra ity volana Jona ity tsy hijanona amin'izay fotsiny nefa isika fa mba hampafantarina azy ireo bebe kokoa zany ny mombany izay hoe teny malagasy izay satria any no fototra iangana mba hitazomantsika hoe ateo averiko foana izay teny malagasy izay.
nandritra ity fotoana ity ihany koa no nanehoany ireo mpianatra miisa 4 ny fahaizany miangaly ny tononkalo sy ny riankalo. Tononkalo zany hoe misy andalana misy andiany, fa ny riankalo kosa dia asa soratra vaovao izy io novokariny Ranoe zay mpandrindra nasionaly ny faribolana sandratra. Izy nanao riankalo voalohany teto Madagasikara, dia ny fomba fanazavany azy moa zany dia ohatrany hoe reny rianjandro reny, zany hoe zany tsy misy andalana tsy misy andiny le izy fa tonga dia lahatsoratra ohatry miendrika lahatsoratra nefany ananatinatiny ihany le rima sy le gadona misy ao aminy. Maromaro ny fandaharam-potoana mandritry ny iray volana ny teny malagasy ho an'ny eto Mahajanga. Isan'izany ny fifaninanana kabary sy ny soratononona, ny fifampizarana ny fiteny-paritra, ny velan-kevitra ndao ahitsy ny diso, izay samy tanterahina ao amin'ny tranobe ny kolontsaina sy ny serasera hatrany mandritra ity volana jona ity. Ny diabeny fandripahalemana izany no tanterana tamin'ity androany ity no etsika nentin'ny tanora anamarina ny ireo tompona andraikitra hanairana ireo tompona andraikitra amin'ny zavatra ilain'izy ireo. Mitondra lohateny hoe fanatanjahantena ampiroboroboana ny fandripahalemana sy ny firatsakina. Nderahantsika ny fanatediana entiny Nela Hanefson. Androany tanora maro no nanatanteraka diabe ny fandripahalemana teto Antananarivo, ezika izay miantso ny firaisankina amin'ny alalan'ny fanatanjahantena. Amin'ny alalan'ny etsika ihany koa no anaovan'ny tanora ny etsika fanairana ireo tompona andraikitra eto amin'ny firenena. Mahakasika ny hoe efa maninona izay no safidy an'izay diabe izay satria amin'ny alalan'izao diabe izao nafahanay mampiseho amin'ny olona rehetrarehetra hoe afaka tonga iray izahay na dia avy amin'ny volona maro samihafa azy satria araka hitantsika hoe ezao betsaka ny tanora no mandray an'izany fa ao anatin'izay ihany koa dia misy ireo volana silamo satria izay ilay lohahevitra hoe iray isika dia tsy manavakavaka ny volana maro samihafa. Ao anatin'izay diabe izay ihany koa izay nafahanay mihika sy maneho an'izay feoanay mafy izay mitondra ireny karazana pancarte ireny mitondra ilay hafatra ho an'ny fandripahalemana hoe izahay mila fandripahalemana izahay mila an'izao ary manaparitaka an'izay kolontsainy fandripahalemana. Mbola marefo ny fandripahalemana eto Madagasikara ka anairana ireo tompona andraikitra isan-tokony raha ny fanazavana. Madagasikara ihany moa zany fa ho an'ny firenena rehetra mihitsy tena hoe mbola olana goavana be anankiray izay tsy fandripahalemana izay. Dia indraindray eto Madagasikara tsika mahita hoe betsaka amin'izao ny tanora lasa mivarilava amin'ny zava-mahadoelina izay fantatsika hoe miteraka tsy fandripahalemana maro amin'izao tena mafana be mihitsy ny resaka hoe fanolanana soatran'izany. Ankoatr'izay ihany koa fantatsika hoe tanora amin'izao fotoan'izao misedra tsy fanana n'asa be tabe misedra olana maro samihafa amin'izay hoe resaka fiainany andavanandro izay dia miteraka tsy fandripahalemana eo amin'izay tanora izay ilay izy dia sehatra maro mihitsy no mbola hita hoe marefirefo amin'izao fotoan'izao. Niala teny amin'ny gara ny sorano ny diabe izay natao fa ary ny farana teny Mahamasina. Nitondra ny lohanteny hoe fanatanjahantena ho fampiroboroboana ny fandripahalemana sy ny firaisankina. Ny etsika izay natao izay etsika natao isan-taona ka mikendry ny fampivondronana ireo tanora eto Madagasikara amin'ny firaisankina ho an'ny fandripahalemana maharitra sy maneran-tany. Any amin'ny faritra tsy mandrefana ho Toliara ao tsy mbola vava mandrakandroany ny olana ireo mpamokatra sira ao Toliara ao. Efa ray volana eo izy ireo no tsy nomena alalana intsony anorina izany sira izany ka miteraka fatiantoka ho any mpiatsehatra amin'izany. Bonao Melizay, Kolo TVFM Toliara. Efa ho iray volana no tsy nomena fahazoan-dalana anondrana sira ireo mpamokatra sira atao faritra atsimo andrefana araka ny fanapahan-kevitry ny ministera tompon'andraikitra noho ny tsy fisian'ny ioda sy logo amin'ny sira vokarina aty Toliara. Mampiakapeo manoloana io fanapahan-kevitra io ireo mpanao sira eto Toliara ary nanamafy fa tsy avy amin'izy ireo no tsy mampisy io ioda io. Tsy misy ioda Toliara fa 4 mois 5 mois zay. Ioda baka tanay eo. Avy aminareo mpitondra fanjakana. Mahatonga zao kakatapahanareo tsotronay fa ty sirany bakany zay tsahany tsy ody tsahany nafaty io fa nolona raha tadiavinareo asy ody nanaraka zahay fa batanareo ara-dalana ody tsy nananareo zay sirenareo ody masinina menanareo fa maty tsy mahavita ino bo tsy misy groupe le masinina menareo nareo fa isery hoe atao ara-dalana ny ody ka mifanao io tsika.
miantso ny tompon'andraikitra maefa araka izany ireo mpamokatra sira mba hitondra vahaolana aingana manoloana izao olana iainan'izy ireo izao. La mbo ampanovanareo anay io dio ameo masiny manara-penitra zahay fa masiny amenareo anay io tsy mahavita anay io ao masiny botsabo fa maty masiny kalika bo tsy mahazo bo tsy misy groupe masiny faty koa mbo manahaka zay misy miasa mila ody koa zahay atanareo entonage ody io satria ody barily efatsy folo avao nefa nareo ty de hisery ody nareo nefa tsy ampy une semaine fa lany raha zao maro zay mpanao siry eto fa tsy zahay maro ody samby logony tsy vita anay zay hainareo fa nividy tsira eto ambany de ambany vidy tsiranay tompoky de 2 arivo ambaranareo 2 arivo va vitanay logo zany nefa manao logo zany amy 50 millions va vita azy. Manaitsa anareo mpitondra fanjakana itoliara indrindrandrindra Antananarivo vahaonareo zao olana mahazo anay zao satria maro ty olo miasa mihina amin'io asa sira io ao. Itsika tokony hijery hoe hifanavotsy nefa zao koa tsika zao mifanitsaky. Ka zahay aloha tompoky miala tsiny fa tsy hanenky zao fanitsakitsahana anahenany zao. Firy moa ireo miasa miaraka aminay manampy anay mikatsona an'izao tsy homan-kany mosare. Raha isin'ireo mpamokatra sira ho fanapotehana ny sehampiarin'izy ireo izao fihetsika ataon'ny mpitondra fanjakana izao ka nanome fepotona 3 andro amahana izao olana zao izy ireo ary anamafy ny fitakinana raha mbola tsy misy ny vahaolana raisy ny tompon'andraikitra. Vaovao eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena mitohatra ny darokabomba ao Rafah na eo aza ny antso nataony filoha américaine ampitsahatra ny ady. Nisy feuille de route natolotra any Hamas ary noraisiny palestiniana ho tsara io feuille de route io. Fanadidiny eo amin'ny sariny France 24. Joe Biden a pris le monde par surprise. Nanaitra ny maro i Joe Biden ary nisy fandraisam-pitenena natampoka nataony manoloana ny ady ao Gaza sy Israely. C'est une feuille de route pour un cessez-le-feu durable. Feuille de route ho an'ny fitsarana ady maharitra sy mifampitsorana ireo takalonaina rehetra. Fotoana fanapahan-kevitra izao, i Israely no nanao ny sosikevitra ary nilaza fa mila fampitsarana ady ihany koa i Hamas. Ho hitantsika raha izany tokoa no tena ilainy. Fotoana izao ampitsarana io ady io. Il est temps que cette guerre s'arrête. Le président américain a détaillé. Ny filoha Amerikanina mihitsy no nanazava ilay tolo-kevitra. Dingana voalohany, fampitsarana ady mandritra ny enina herinandro. Fisintahana ireo tafika Israeliana amin'ireo toerana ipetrahan'ny olona ao Gaza ary ny fanombohana ny fifanakalozana, takalonaina sy voafonja. Ny dingana faharoa milaza ny fitsaran'ny fifandonana raha toka tavavoaka ireo fifanarahana amin'ny dingana voalohany. Ny famtorana ireo takalonaina rehetra, atakalo ireo voafonja ary ny fisitahany ny tafika Israeliana. Ny dingana fahatelo dia ny fanorenana indray ny fahampotehana. Noraisiny Hamas tsara io sosikevitra io ny maraina teo. Io paika io nefa dia mitovy amin'ilay efa niadiana hevitra herinandro maro, saingy tsy tanteraka hatramin'ny farany. Omaly nanamafy anefa ny praiminisitra Israeliana tamin'ny fampitam-baovao fa tsy hitsahatra ny ady raha tsy rava tanteraka ny tafika sy ny gouvernemanta ao Hamas. Destruction des capacités militaires et de gouvernement du Hamas. Dia ny vaovao eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena tompoko lasa tompoko avy no hoentsika mamarona ny fotoan'ny fampalalamba-vao tamin'izao alina izao. Isoraka anao tana tokantrano naraka ny fampalalamba-vao hatramin'ny farany. Metraka ny velomo mandrapitafa ao amin'ny manaraka indray tompoko lasa tompoko vavy. Daniela Minarso no miaraka amintsika eto rapitso ariva amin'ny fotoana mazatra. Veloma tompoko. Bic Cristal, penina tena azo antoka. Vous a présenté Ny vaovao.
Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Batimax vous a présenté Mivabo. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.